Nahazo ny fankatoavana iraisam-pireneny i Madagasikara noho ny nahazoany ny filoham-pirenena vaovao voafidim-bahoaka ary naveriny indray ho mpikambana eo anivo ny vondrona afrikanina. Ny 4 Martsa 2024 dia 4 ireo firenena nandrafitra ny vondrona afrikanina. Ny 3 amin'izy ireo no nahantona. I Maroka kosa no nialan-daharana. Ity no fionana iraisam-pirenena voalohany ho atrehan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina hatramin'ny nametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Isolo-tenan'i Madagasikara izy amin'ny fionana tampon'ireo filoham-pirenena eo anivon'ny vondrona afrikanina andiany faharoa amby 20 izay nanomboka ny 17 amby 20 teo ka tsy farana raha tsy amin'ny 1 amby 30 ny volana janoary izao any Addis Abeba renivohitra Etiopia. Ankoatry ny fiverenan'i Madagasikara eo anivon'ny vondrona afrikanina dia manamafy ihany koa ny fifandraisana amin'ny any ivelany eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny firenena ity fionana an-tampony ity. Raha tsy aivona dia anisan'ireo firenena nanangana ny Organisation de l'Unité Africaine i Madagasikara tany amin'ny fiandohan'ny taona 80. Nanotrina ny fiaingan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina teto amin'ny Bani Ivato ireo mpikambana avy eo anivon'ny gouvernemanta izay tarihiny Prime Ministre Omer Berzika.